Kafalina indray no iaravananao amin'ity aliny fa 17 volana septambra 2024 ity atao anatin'ny fandaharana Météo toetry ny andro hatrany amin'ny zay toetry ny andro izay ndray andrafitra ny Météo toetry ny andrika aloha zany hoan'ny telo andro avy de ibantoerana ny tsiodrivotra malefaka amin'iny tapany atsimon'ny nosy manontolo iny aty amin'ny apatelo ny avaratra sisa no somary azovana ny tsiodrivotra avy aty atsimatsinanana zay somary apangatsitsika amin'iny tapany avaratra ny nosy iny any amin'ny faritra sisa kosa amin'ny akapobeny aloha zany de saika afana ny andro manerana ny nosy akoatra ny maraina no somary mangatsitsika raha hoan'ny aty amin'ny afovoantany manokana noho le andianjavona zay misy amin'ireny toerana ireny hojerentsika ary zay toetry ny andro ho an'ny rapitso izay ahitana orana hatrany aloha ny faritra nalanjirofo sy manodidina ny tapany atsimon'ny faritra sava iny mandraondraona ny faritra tsinanana mandraondraona ihany koa amin'iny morotsiraky melaky sy mena be iny isy andianjavona zany ny voamaraina ny tapany atsimon'ny nosy manontolo sy ny ampovoantany fa ibalika kosa ny masoandro aorian'izay ny tolakandro kosa indray de ahitana andrahona hatrany aloha ny morotsiraka tsinanana aty amin'iny antala sy amin'iny analanjirofo ny faritra tsinanana iny izay mety arahan'orana malefaka ihany eny antsefatsefana eny akaendrika tandrifondrahona kosa ny orana raha manodidididina ny atsy-taniny melaka sy amin'iny ambilobe sy ambanja iny mandraondrahona hatrany ny faritra menabe fa ibalika ny masoandro any amin'ny faritra sisa ny maripana ro an'izay rapitso izay de mandidididina ny folo ka hatramin'ny 1 ny ambany indrindra aty amin'ny ampovoantany raha doka 4 ka hatramin'ny 9 kosa ny ambony indrindra aty morotsiraka tsinanana moa de 5 ka hatramin'ny 4 zay maripana izay raha doka 20 ka hatramin'ny 5 kosa any amin'iny morotsiraka andrefan'ny nosy iny ny mafana indrindra zany ho an'ny rapitso de any amin'iny faritra mena be manodidididina ny morondava iny raha ho an'ny sabotsy kosa indray de ho an'ny aty amin'ny morotsiraka tsinanana no mbola mitetra ny orana indrindra moa fa ny maraina ho an'ny vadivavy fitovinany ahitana orana ihany koa ny faritra tsimatsinanana sy ny faritra naranjofo ary amin'iny antala iny mbola isy ihany ny orana akaendrika tandrifondrahona manodidididina ny nosy be sy amin'iny morotsiraky ny faritra melaka iny saika ibalika hatrany aloha ny masoandro raha ohatra any amin'ny faritra sisa ny maripana ho an'ny sabotsy de manodidididina ny 9 ka hatramin'ny 17 aty amin'ny ampovoantany manodidididina ny 15 ka hatramin'ny 17 ny morotsiraka tsinanana ary 20 ka hatramin'ny 4 ny morotsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra moa zany ho an'ny sabotsy dia any mahevatanana sy any majanga any mahatratra 5 sy 6 degré celsius zay torak'izay ihany koa any amin'iny antsoy iny 5 degré celsius ary farany ho an'ny alahady de mbola ahitana orana hatrany aloha zany faritra tsinanana sy ny analanjirofo ary ny latsinanany aloatra mangory iny torak'izany ihany koa ny faritra tapany atsimo faritra sava isy ihany tandrifondrahona manodidididina ny ambanja sy analalava sy nosy be iny ary amin'ny atan'ny melaky mandraondrahona hatrany aty amin'ny ilerandrefany ampovoantany sy ny faritra sofia fa mbola ibalika kosa ny masoandro any amin'ny faritra sisa ny maripana moa zany ho an'izay alahady izay de manodidididina ny folo hatramin'ny 9 ny aty amin'ny faritra ampovoantany 12 ka hatramin'ny 8 ny morotsiraka tsinanany nosy ary 1 ka hatramin'ny 13 ny morotsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra raha ho an'ny alahady dia 13 degré celsius any mahevatanana any no ahitana izay maripana izay de makasitraka anao indray nanaraka izay hatramin'ny farany misaotra anao nanaraka izay hatramin'ny farany amin'ny manaraka indray veloma tompoko.